Aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ny Samuel voalohany toko 7, ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7 no soratra masina izay akana 4 amintsika amin'ny teny ity. Asaina isika rehetra izay manana Baiboly ametraka izany ao ambany maso afahantsika manaraka ny toriteny. Raha jeresika izao tantara nisy amin'izao Samuel voalohany toko 7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7 izao dia mitantara ny antsoan'Andriamanitra an Samuel niavaka tamin'ny fomba hafa mihitsy ny fomba nanatanteran'Andriamanitra ny antso tamin'ny Samuel. Tsy tahaka ny antsony ireo mpaminany be dia be tany amin'ny testameta taloha izay nisy fahitana mialoha, nisy fambara mialoha. Fa tamin'ny Samuel dia tsisy an'izany, tonga dia feo mivantana avy amin'Andriamanitra no ny antsony an Samuel. Jeresika ao anatin'izany ny amin'ny antson'Andriamanitra. Izany no lohatenin'ny toritentsika amin'ny teny ity. Mitakinina eo amintsika, eo amin'ny olona ny antson'Andriamanitra. Misy hafatra anankiroa farafahakeliny. Voalohany ny antson'Andriamanitra dia mitaky fankatoavana. Ny antson'Andriamanitra dia mitaky fankatoavana. Eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7 sy ny andininy 4 ka hatramin'ny 10 no ahitasika izany. Raha faritana amin'ity soratra masina ity, mena famaritana ny antsoina hoe fankatoavana dia valom-pity ataon'ny olona mivantana amin'Andriamanitra. Aseho amin'ny alalan'ny fihetsika tsy misy fisalasalana. Ny fankatoavana ihany koa dia maneho fahazotoana, maneho finoana ary anehoana ihany koa ny fanoloran-tena. Ny Samuel rehefa nahareny feony ny antso, ny feon'Andriamanitra ny antso azy dia niazakazaka. Maneho fahazotoana zany. Mbalay fisarisaina ange matory eo am-pandriana dia misy miasa dia lasa. Dia miverina indray, matory indray fanindroa dia misy miasa. Dia miverina indray fanitelo, matory dia misy miasa. Dia miazakazaka. Nanana fahazotoana Samuel. Manambara zany fa nanana fahazotoana Samuel ny amin'ny fihainoana izany antson'Andriamanitra izany. Fa tao anatin'izany ihany koa dia nino ny torohevitry ny ely izy ka niandry tsara ilay antson'Andriamanitra ny amin'ny amaliny ilay torohevitra avy amin'ny ely. Araka izany ry havako malala, ny fankatoavana dia tsy fanaovana izay tiantsika atao, fa fanatanterahana izay asain'Andriamanitra hampanaovana, ary fihainoana ihany koa izay baikon'Andriamanitra. Jereo anie nataon'i Samuel. Samuel zao mbola zaza, mbola tsy mahalala akory manao ahoana zany feon'Andriamanitra izany. Mbola tao anatin'ny torimaso akory ihany koa ary izy. Fa tao anatin'izany Samuel dia nanaiky, niaino, nakatoa ny antson'Andriamanitra. Na dia mbola tsy fantany azy dia niaino tsara izy. Ry havako malala, ny fankatoavantsika ny antson'Andriamanitra dia maneho sahady ny fahavononana hanao ny asa. Maneho sahady ny fahazotoana hanao ny asa, ary ihany koa fiomanana ny amin'ny fanatanterahana izany asan'Andriamanitra izany.
raha i Jesosy Kristy manokana dia tena niaina tamin'izany fankatoavana izany. Nakatony sitrapon'Andriamanitra Jesosy. Ary ny fankatoavan'i Jesosy Kristy ilay sitrapony rainy no fototra lehibe ny fanavotany an'izao tontolo izao. Raha tsy nakatony sitrapony rainy Jesosy dia tsy voavonjy izao tontolo izao. Zavatra anankiroa tsy azo ampifamadihana ny fiainona sy ny fankatoavana. Miaino aloha mankatoa. Fa ny zava-misy anefa dia izao, izay tena mateti-pahazo ny olona ankehitriny hatramin'ny kristianina. Miaino fotsiny fa tsy mankatoa. Tsy tafiditra any amin'ny dingana faharoa. Misy miaino aza fa tsy mahare. Mijanona fotsiny ny amin'izany. Ry havako malala, impiry Andriamanitra ny antso asika. Impiry moa Andriamanitra ny antso asika tamin'ny alalan'ny toroteny, tamin'ny alalan'ny soratra masina, tamin'ny alalan'ny feo fieritreretana, tamin'ny alalan'ny zavatra maro samihafa izay niseho ao amin'ny fiainantsika. Inona amin'ireny no mba efa nakatoa avy nakatoa ireny antson'Andriamanitra ireny ve sika? Sady hoe dia maheno dia faly maheno fa tsy mankatoa. Natsoin'Andriamanitra izaho sy ianao hankatoa izany antson'Andriamanitra izany. Natsoin'Andriamanitra izaho sy ianao hanana fahazotoana ny amin'ny fanatanterana izany antson'Andriamanitra izany. Ry havana malala izay maheno izao toroteny izao, aza mijanona amin'ny fihenoana fotsiny, ankatoavy. Aza mijanona ny amin'ny fandrenesa fotsiny, fa ankatoavy ilay antson'Andriamanitra. Ankatoavy ilay fiantsonanao. Tsy ny olona rehetra no natsoina, fa izaho sy ianao izay maheno izao toroteny izao dia natsoin'Andriamanitra. Dia ataovy zava-dehibe izany, ankatoavy izany. Inona ny antsoin'ny Tompo anao? Hanatanteraka ny zara fanompoana mampiandry. Dia ankatoavy izany. Hanatanteraka ny asa mahadiakona, mampandray fanasan'ny Tompo, mampitory ny filazan'ny sara, mahasampana tanora kristianina. Dia ankatoavy izany. Izay no afatra voalohany. Fa ny faharoa dia izao, ny antson'Andriamanitra mitaky fandraisana andraikitra. Ny antson'Andriamanitra mitaky fandraisana andraikitra. Eo amin'ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahasivy no ahitasika izany. I Samuela sy Ely dia samy olona natsoin'Andriamanitra avokoa izy ireo. Samuela natsoina ho mpaminany, Ely natsoina ho mpisorona teo amin'ny vahoaka Israely. Ary Ely tao anatin'izany fanatanterahany antsony izany dia tsy nahomby Ely. Nanana ny tsy fahombiazana izy teo amin'ny fitondrany vahoakany, sy nahatanteraka ny andraikiny izy noho ny fahadisoam-pitondrana nisy teo aminy. Fa na dia tao anatin'izany aza, na dia nanana ny tsy fahombiazany aza Ely, dia nandray andraikitra. Nanomana ny Samuel ho mpaminany. Nanao zava-dehibe ny amin'ny maha olom-boanso azy. Ny olom-boanso dia olona tompon'andraikitra. Ary nataony Ely zava-dehibe izany, nandray andraikitra izy. Ely angefa antitra ensika tamin'ny tantaran'ny sekoly alahady teo, 10 minitra ho an'ny sekoly alahady teo. Efa tsy mahita tsony ny masony, fa maha olom-boanso azy dia nanatanteraka ny andraikiny izy.
ry havako malala ny Andriamanitra antsika dia tsy leo manome andraikitra ny olona, tsy sasatra manome andraikitra ny olona, na dia ao anatin'ny fahalemena aza dia manome andraikitra Andriamanitra. Andriamanitra zao eto dia nanome andraikitra ny Ely ho mpampianatra ny Samuel iomanany amin'izany mampaminany azy zany. Andriamanitra dia mampiasa ny fahalemena mba hampisehoana ny heriny. Andeo ngiovaka isika ny Korinthianina 4:12 Korinthianina 4:12-7. Korinthianina 4:12-7. Hita ve? Andao ary raha tsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe nefa hoy izy ampoanao ny fahasoavako fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena ko mankasitraka mba hitoerany herin'i Kristy ato amiko. Amen. Zany ny tenin'Andriamanitra ry havako malala. Jereo Samuel tsy nalala akory zany feon'i Jehova izany. Intelo ny ato Jehova fa mbola tsy fatany ihany heveriny fa ely. Fa tao anatin'izany anefa Jehova no niantso any Samuela ho mpaminany. Na dia nanana ny fahalemena azy dia natsoin'Andriamanitra, nomen'Andriamanitra andraikitra. Ary tao anatin'izany ihany koa dia nanapirofo Andriamanitra fa za dia tompon'andraikitra amin'ny oloko. Jereo Andriamanitra na dia tao anatin'ny fahalemena azy ireto mpanompony reto dia niporofony fa tompon'andraikitra amin'reto manara-maso an'ireto nidika an'ilay hoe jiro eto dia midika hoe fanatrehan'Andriamanitra. Ka na ao anatin'ny aizina aza dia manatrika azy ireo Andriamanitra. Ry havana malala izay maheno zao toroteny zao, natsoin'Andriamanitra izaho sy ianao homeny andraikitra vaovao, homeny asa vaovao. Ka aza malahelo amin'izay endriky ny fahalemena sy ny amin'izay tsy fantanterany, fantatra Andriamanitra zany fa maninona ianao ny fidiny homeny io andraikitra io. Mahereza Jesosy Kristy koa ne ka bananana ny maizy azy, nanana ny fahalemena. Jesosy Kristy ngeny tomany, Jesosy Kristy ne ka nony mba nangita ety. Fa izy dia nahatanteraka ny iraka nampanaoviny ny rainy azy ho famonjena n'izao tontolo izao. Ry havana malala, natsoin'Andriamanitra sika ho tompon'andraikitra amin'ny toerana maro samihafa. Ao an-tokantrano, any amin'ny toeram-piasana, eny amin'ny sehatra maro samihafa. Asehoy fa olom-boantso, asehoy fa olona natsoin'Andriamanitra. Ny olona natsoin'Andriamanitra dia olona tompon'andraikitra, olona tia mandray andraikitra sy mitavandra ny hafa. Amin'ny teny io ity dia alahady natokana hitondrana ambavaka ny sampana tanora kristiana. Dia mampahery ny sampana tanora kristiana. Ataovy zava-dehibe ny fihainoana sy ny fankatoavana ny antson'Andriamanitra. Ataovy zava-dehibe ny fankatoavana ny feon'Andriamanitra. Fa azavariana mitabataba ny fiainana, ny finday, ny Facebook, ny olana maro samihafa, ny korotana. Azavariana amin'izany, mivonona ho tompon'andraikitra, mivonona hanompo an'Andriamanitra. Azavariana hoe zaho ane mbola zaza za mbola tanora kely ty koa ve dia efa hanao zany andraikitra
ny amin'izany asa fanompoana izany. Za mbola zaza ty ve? Tena mbola tsy vitako zany. Ry tanora malala an' Jesosy Kristy, tsy ny fahalehibiazantsika no ilain'Andriamanitra, fa ny fahavononantsika hanaiky ny antson'Andriamanitra. Dia ataovy zava-dehibe zany. Mba fantatrareo moa fa tamin'ny alalan'ny zaza neny nanavotan'Andriamanitra n'izao tontolo izao e. Tamin'ny alalan'ny zaza ny namonjen'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Jesosy Kristy izao zaza tonga tetỳ tany. Fa tamin'ny alalan'izany namonjeny an'izao tontolo izao. Io fahazazantsika io io fahatanorantsika io dia tena ilain'Andriamanitra. Ny fahatanorantsika no hery amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra. Dia azam-bakivy koa amin'izay mety tsy fahombiazana izay miseho eo amin'ny fiainantsika, mety miverina indroa na intelo na inefatra. Azam-bakivy, aza malahelo ny amin'izany. Zereo nataon'ny Samuel, tsambakivy Samuel, misy miantso, mba levy sary asaina ange. Matory kely ianao, mba ianao zany ohatra hoe matory eo am-pandriana, dia misy miantso dia lasa miazakazaka. Kay tsy izy indray dia miverina indray, dia matory indray dia misy miazaka. Raha sika moa ve nanao an'izany sy marina efa tabataba, na hoe ny asolona anankiray fotsiny efa miteny telo mbola tsy maheno tsara ny olona, tonga dia tapahana, mandany krediko. Ry havako malala, aza malahelo ny amin'ireo sakasakana maro samihafa izay minjady eo amin'ny fiainantsika ireo eseko be da be izay ampandalovon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ireo dia paikady ireny. Afahantsika mandray an'izany fandresena izany, afahantsika miroso amin'ny fiainana, mahazo zany fiainana tsara kokoa amin'Andriamanitra izany. Dia courage, dia mahereza, fa isika dia natsoin'Andriamanitra olom-boantso ianao. Fantatr'Andriamanitra io, fantatr'Andriamanitra ny olantsika io tsy fahombiazantsika io fahalementsika io. Fantatr'Andriamanitra izany. Faranana izao toriteny izao, aty-pamaranana dia tsy manasatra mamerina amintsika, fa ny antson'ny tompo voalohany mitaky fankatoavana. Izaho tsy ianao izay maheno ny toriteny amin'ny teny io ity, no sain'Andriamanitra akato izany antso izany. Fa ny faharoa dia izao hoe ny antson'ny tompo mitaky fandraisana andraikitra. Natsoin'ny tompo izaho sy ianao iandraikitra, ho tompon'andraikitra amin'ny tenanao, amin'ny ankohonanao, amin'ny fiarahamonina misy ianao. An'Andriamanitra irery ny voninahitra hitoetra ao anatisika izany teny izany. Amen.